raha tsy vita tamin'ny herintaona ty atao zao ty zany hoe tsy de misy enjeu zany io satria ny coupe ary efa vitany tamin'ny herintaona moa zany fa na izany ary officiel foana ty zany ka efa miprépare zavatra officiel zany de efa mifanaraka an'izay koa zany ny préparation efa teo tamin'nisy teo le grand tournoi de Tana iny zany tamin'iny zany mbola 40 zay 40 heures ny fidianana hijerena an'le 11 izy any an-dafy amin'ny compétition officielle zany mbola nitony coupe tony ny championnat de zay zany fa amin'ity zany ty efa hita taratra zany le andafitra amin'ny andafitra ny équipe amin'ny coupe sy ny championnat 2024 zany ka hoe zahana ho atao ho jerena amin'io ndray zany le hita tamin'ny le 8 fandafitra ny équipe amin'ny coupe sy championnat 2024 zany. Raha ny parcours ataon'ny disciple FC zany de efa miakatra foana zany de efa fanaraka an'izay ihany koa zany préparation d'ailleurs moa zany izy efa hita efa be da be match nataon'ny disciple sy Adjisaya naresy zany izy zao tamin'le teo manina moa raha mbo zainay maresy amin'ny